Mankasitraka tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ny fanagnaranao ny fahitalavitra MPS amin'izao matinaly izao zoma fahavalo ny volana martsa taona 2020 sy 2020 tsarona manokana ihany koa tsika manangy jiaby amin'ity andro ny any ity anatratra ny andro ny zon'ny vehivavy androany izay indrindra ihany koa nandesitsika manomboka ny vaovao amin'izao anisany nanamarika n'izany andro ny fahavalo ny volana martsa izany ny fikambanana maro samihafa sy ny olo jiaby manerana ny Madagasikara sy maneran-tany tsy diso anjara tamin'izany ny teto Antananarivo izay anisany niavaka tokoa ny lanonana izay nokarakarainy avy eo anivo ny commune Antananarivo renivohitra hoaratsika avy hatrany famotinana an'izay zava-nisy izay. Fanompoam-pivavahana ho fideranan'Andriamanitra no nisantarana ny fotoagna tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo renivohitra ny maraina ny zoma fahavalo ny volana marsa taona 2020 sy 2020. Niara-ny ombombavaka teny ny olo manakaja, ny olo tsotra, ny andriambavilanitra no trono ny lehilahy maro. Etsika isan-karazany no nanamariana iny andro iny toy ny fifaninanana azakazaka natokana ho an'ireo vehivavy mpiasa sy zanaky ny mpiasan'ny commune, ny varotra fampiratiana teo anoloan'ny lapan'ny tanàna, ny fanomezana mari-pakasitrahana ho an'ireo nandray anjara tamin'ny fifaninanana nanasa lamba no karakarain'ny commune Antananarivo renivohitra. Mandinika anaty fitoviana, manorina amin'ny saina matsilo ary mitady fomba vaovao amin'ny fanovana. Io no lohahevitra noraisin'ny firenena mikambana enti manamarika ny andro ny vehivavy maneran-tany amin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Mitaky fomba fijery sy fisainana vaovao izany, hoy ny ben'ny tanàna Antananarivo Ramatoa Laura Valomanana raha nandray fitenenana ny tenany. Ary manetsika ny vehivavy mba handray andraikitra feno amin'ny fampandrosoana eo amin'ny sehatra rehetra fa tsy andro ny lehilahy hatrany. Dia mitaky fomba fijery sy fisainana vaovao ary mandrisika ny vehivavy anana saina amorona ho an'ny fanovana hitondra vahaolana ho an'ireo fanamby hatreny vehivavy amin'ny fampandrosoana ny miralenta eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena. Be ny tombontsoa entin'ny teknôlôjia moderna ahafahan'ny vehivavy mandray andraikitra feno amin'ny fampandrosoana amin'ny lafiny rehetra dia adidy sy andraikitry ny rehetra no manome anjara ny vehivavy sehatra ahafahany mampiasa sy mifety tsara ny teknôlôjia. Ny tanjona dia ny ahafahan'ny vehivavy mamorona sy mitondra vahaolana vaovao ho an'ny lahara-pahamehana ho an'ny vehivavy. Ny vehivavy toa mantsy no any mahafantatra tsara amin'ny antsipirina ny olana sedrain'ny vehivavy toa azy. Amin'ny maha-vehivavy be ny tanàna ny tena dia nataoko lahara-pahamehana ny fanampiana ny vehivavy amin'ny fampiofanana ny fanatsarana ny fidiram-bolan'izy ireo. Ohatra efa nataontsika zao dia ny fiompiana koa sy ny fanodinana akora samihafa ho azo ampiasaina indray. Betsaka ny ezaka efa vita nefa maro koa ny sehatra tsy maintsy mbola ho tanterahana. Nisongadina nandritra ny lahateny ny fiandimbiasan'ny manam-pahefana rehetra tonga teny an-toerana fa mila fandraisana andraikitra ny fitakinan'ny zo ary tsy ho vita ny manangy irery izany fa tsy maintsy fanoloran-tanana. Tonga nanome voninahitra ny lanonana teny an-toerana ny solotena avy amin'ny vondrona Europeana ny filoha teo aloha sady vady ny ben'ny tanàna Andriamatoa Marika Ravalomanana ary ireo manam-pahefana isan-tsokajiny. Fa izy koa fa miresaka valo marsa atsika amin'izao fotoana izao dia ny fety no ao an-tsaina avy hatrany hoe fety ny manangy izy ity. Nanana n'iny andohany nefa izany fahavalo ny volana martsa izany ary tolona ho an'ny fiadivana ny zo ny manangy no tena antony nisiany ity daty malaza maneran-tany ity. Hoarantsika ny famotinana fohifohy n'iny andohany izany daty ny fahavalo ny volana martsa izany. Tany amin'ny fiandohan'ny taonjato faharoapolo no nanomboka ny vondrona ny vehivavy maneran-tany ny adiny zony. Fitakina nataon'ny mpiasa vehivavy tany Eropa sy ny firenena tandrefana ny antombohan'ny hetsika, izay nangatahana ny mba hametrahana fitoviana eo amin'ny zony ny lehilahy sy ny vehivavy. Izany hoe afaka handatsabato rehefa misy fifidianana, omena tombontsoa mitovy amin'ny lehilahy eo amin'ny sehatry ny asa sy eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana. Ireo voatanisa ireo izay tsy nisitrahany vehivavy velively tamin'izany.
Ny taona 1970 no nisy ny fikaonandoha iraisam-pirenena faharoa nataon'ny vehivavy sosialista. Tamin'ny fotoana io ihany koa no nilazany Clara Zetkin fa tokony asiana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy. Tsy mbola nekena nefa ny daty notakiany ramatoa Clara Zetkin tamin'izany fa ny taona 1770 tamin'ny fitokonan'ny mpiasa tao Petrograd izay Saint Petersburg ankehitriny vao napetraka ho andron'ny vehivavy ny datin'ny 20 Martsa. Mbola andro iraisam-pirenena na journée internationale ihany izy tamin'izany. Taty aorian'ny taona 1770 vao nanomboka maro ny firenena nanome lanja ny andron'ny 20 Martsa isan-taona. Nitoy hatrany ny tolona, niova araka ny zava-nisy ny endriky ny fitakiana. Ny 1770 manko no nankatoavy ny firenena mikampana ho andro eran-tany ho an'ny vehivavy ny datin'ny 20 Martsa ary ny taona 1770 i Frantsa vao nanaiky izany. Ankehitriny, mariana maneran-tany io daty io amin'ny alalan'ny hetsika maro samihafa ka tsy diso anjara amin'izany i Madagasikara. Amin'ny andro tahaka izao no andiniana sy hikarohana hevitra sy fomba mba ampandrosoana ny vehivavy eo amin'ny sehatra rehetra, eo amin'ny lafiny fehina ara-tsosialy, ny famongorana ny herisetra, ny fanomezana tolo-tanana mba hanampy azy amin'ny asa fivelomany sy ny sisa. Ireo no tokony hisongadina ho an-tsain'ny rehetra rehefa andron'ny 20 Martsa. Nantery ny solotena ny vondrona Europeanina, nandritra ny lanonana fanamariana ny 20 Martsa tamin'ity taona 2012 ity teto Antananarivo. Fa ezaka iaraha-manana ary iantsona ny lehilahy fanolo-tanana ny fanajana sy fampanjakana ny zon'ny vehivavy. Tsy kabary fotsiny an'ny vondrona iraisam-pirenena momba izany, fa misy ny fanentanana mandritra ity taona 2012 ity. Ho fanairana ny sain'ny vahoaka sy tsy ankanavaka, fa mbola maro ny endrika tsy fitoviana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Miara-miasa akaiky amin'izany ny commune Antananarivo renivohitra, naneo ny fahavononany hatrany koa moa ny vondrona Europeanina amin'ny fanohanana. Fitakina no ny andohan'ny datin'ny 20 Martsa. Mbola fitakina no atao hatramin'izao. Matoa mbola mariana isan-taona ny datin'ny 20 Martsa dia mbola misy hatrany izany tsy fitovian-jo eo amin'ny lasin'ny vavy. Tolona mitoy araka izany no miandry antsika jiaby. Fa mbola tagnatin'ny fankalazana izay andro ny manangy androany izay dia namena sehatra bebe kokoa mihitsy ny manangy tamin'ity andro ny any ity. Anisy ny fifaninanana lomay izay nokarakarainy ny avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra nandraisan'ireo manangy jiaby anjara izay nazoto tamin'ny izany. Nisy ny ho an'ny efa bebe taogno, nisy kosa ny ho an'ny mbola tanora tamin'ny izany. Horantsika ny famtinana izay raha jiaby izay iarahana amin'ny Edena Elia. Nosantarina tamin'ny fifaninanana azakazaka mandridina ny avenue Analakely ny fanamariana ny andro ny vehivavy ho an'ny teto amin'ny commune Antananarivo renivohitra androany 20 Martsa. Tafiditra tao anatin'ireo mpandray anjara avokoa ny sokajy taona sy ny sokajim-behivavy rehetra. Etsika efa fanao isan-taona izy ity mba anasongadinana ihany koa ny tena hery ny vehivavy. Misa efatra ireo renim-pianakaviana nahazo ny larana voalohany tao anatin'izany fifaninanana miazakazaka izany ary notolorany ben'ny tanàna Lalaora Valimanana fanomezana izy ireo. Milina fanjairana iray avy isan'olona. Ireo zazavavikely misa efatra izay nahazo ny larana voalohany tamin'ny fifaninanana miazakazaka ihany koa dia nisitraka fanomezana. Mbola itoy hatrany ny hetsika toy izao ho an'ny commune Antananarivo renivohitra na tsy ao anatin'ny andro ny vehivavy aza mba ahafahana mampiakatra ny lanja ny vehivavy eo anivon'ny fiarahamonina sy ho fanehoana fa maefa ny vehivavy. Ialantsika kely ny koragna resaka andro ny manangy fa hivadika lafim-baovao hafa-tsika anatin'ity fanadidina manaraka ity. Mikaikaika amin'ny aratsian'ny lalana amin'izao fotoana izao ny any amin'ny faritra avaratry ny nosy iny. Vokatra izay faratsian'ny lalana izay moa dia miakatra ny vidiny raha jiaby any antoerana ary agnatin'izay ny sarandalana. Manoloana izay dia saika ireo lalam-pirenena avokoa moa ireto misy faharobatana ireto. Mitatra ny fanadadiana Germaine Menjanary. Tanteraka tokoa ilay hoe mitoka-monina tsy vidiny ho an'ireo mponina ao amin'ny commune Bealanana sy mandry tsara ary Savahiny noho ny aratsin-dalana miazo ireo commune ireo indrindra amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izay mahabe ny rotsakorana izao. Ny hita dia zary lany vola sy fotoana ny mpampiasan'ny lalana miazo sy miditra anireto commune ireto. Misy fiantraikany betsaka amin'ny fiainan'ny mponina izany satria tsy tafavoaka ny vokatra izay misy ao antoerana fa sahiranana ihany koa ny mampiditra vokatra.
ka miteraka fidangan'ny vidim-piainana zany, indrindra fa amin'ny kojakoja izay ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny mponina. Mandrivo tanteraka ny fotaka, anika na ny fiara tsy mataho-dalana aza tena sahirana voatafavoaka amin'ireo lalana ireo. Tsara ny manamarika fa lalam-pirenena fa 1.30 izy ity, izay mirefy 720 kilometatra, mampitohy Anantsohihy amin'ny Bealanana. Toy izay ihany koa ny lalam-pirenena fa 2.30 izay mirefy 200 kilometatra eo izay mampitohy Anantsohihy amin'ny Mandritsara, ary ny lalam-pirenena fa 5A mampifandray any Ambilobe amin'ny Antala. Manao antsoavo ho an'ny tompon'andraikitra izay voakasika arak'izany ireo mpampiasan'ny lalana, indrindra fa ireo mponina amin'ireto distrika ireto mba hijery ny olana izay mahazo azy ireo noho izay aratsin-dalana izay. Raha ny angom-baovao izay natao dia betsaka ny mponina eto Madagasikara no misedra olana noho ny afitsoko ny aratsin-dalana ity, indrindra fa amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Isan'izany ihany koa ny ilany antsinanan'ny Nosindry toy ny ao amin'ny commune Ambatondrazaka sy Antanambao Manampotsiny, izay fantatra fa isan'ny mampikaikaika amin'ny resaka sarandalana ho an'ireo mpivarotra sy ny mponina amin'ireo toerana ireo. Eo amin'ny lafiny vaovao hafa kosa indray mirongatra ny fandripahana ala any akaikin'ny lakan-dranon'ny Mpangalanga iny amin'izao fotoana izao. Raha ny nambaran'ireo mponina any an-toerana dia ireo olona izay mpiavy mipetraka ny manodidina no mandripaka izany ala izany. Varoka anjatony sy hazo marobe araka izany no efa fongotra tanteraka vokatra ity fandripahana ala ity, ary ahegna ny isian'ny fahasimban'ny tontolo iainana tanteraka raha toa ka tsy misy ny fandraisana fepetra faran'izay malaky, raha nambaran'ny loharanom-baovao hatrany. Vaovao tanteriny Noro Fitiavana. Potika ary miapotika hatrany ny alina ny voibola ao amin'ny tapany atsinana Madagasikara any Mpangalana, indrindra ny arena voajanahary ao aminy toy ny varika amin'izao vokatry ny fitrandrana ala amin'ny sesisesy. Varika anjatony mantsy no maty tsy fidiny vokatry ny afitsoko ireo mpanimba ala, ary azo anjatony ihany koa no potika. Mahazo laka ny fandripahana ala sy ny doro-tanety araka ny loharanom-baovao voaray androany. Nambaran'ny mponina fa ireo vahiny mpifindramonina no tena mitarika ny mponina amin'ny fitrandrahana. Midika izany fa manjakazaka any an-toerana ny vahiny. Etsy andaniny, anisany antony goavana anaovan'ireo mpitrandraka izao raharaha toy ny fanapahana hazo izao dia anaovana ny arina fandrehatra na ny charbon. Efa mahatratra anjatony mahery mantsy ny gona tsarbao taterina amin'ny sambo miala ao Mpangalana. Tsara ny mampafantatra fa saika ao amin'io ala arovan'io avokoa nefa no ahitana ireo karazam-biby sy zava-maniry tsy dia fahita firy raha tsy eto Madagasikara toy ny saona kely sy ny tanalahy. Atahorana ho lany tamingana araka izany afaka ataona vitsivitsy ireo arena voajanahary eto amintsika, indrindra ao an-toerana manoloana ny fandripahana ala toy izao raha toka tsy mbola tonga saina ny tsiraray. Tsy ny fahampitehany arena sy ny ala ihany no fahavoazana ho an'ny mponina, indrindra ao an-toerana fa ny tontolo iainana ihany koa izay vokatry ny doro-tanety. Fandoroana tanety anaovan'ny mponina ny fambolena voamaina. Ankoatra izay, tsy ny alan'ny voibola ihany moa no iarana izay fahampitehana izay fa ny alan'ny menabe. Midika izany fa tandindomindoza ny ala eto Madagasikara amin'izao. Impody eto Antananarivo atsika tanatin'ny izao vaovao magnaraka izao, mitohy hatrany ny fandaminana ny tanàna ny Antananarivo amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny ezaka ataon'ny commune Antananarivo renivohitra dia nisy ny fanasaziana sy ny fanadiovana an'ireo fiara jiaby izay tsy manara-dalàna eny manodidina ny Analakely eny. Raha tamin'ity andro ny any ity dia fiara miisa 3 no nampidirina fourrière teny Anosipatrana avy hatrany no tsy fanarahan-dalàna hita nandritra ny fitsiriana nataon'ny ekipa teknika eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Bofy mobile na irony fiara izay mpivarotra hani-masaka irony, ireo nampidirina fourrière ireo.
entitra moa ny commune Antananarivo renivohitra manoloana ny ireo minia tsy manara-dalàna na dia efa nisy aza ny fampitandremana sy ny fampahafantarana mialohan'ny fotoana tsy hijanona eo fa itoy-hatrany ity fanadiovana manodidina ny Analakely ity raha ny nambara ny tompon'andraikitra hatrany. Fa lafim-baovao hafa kosa indray resaka fifidianana indray itsika nagnano fanambarana tamin'ny fomba ofisialy androany marandray fa ho isan'ny kandida ho amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka Andriamatoa Aingo Harijaona Nofilalaina izay filohan'ny fikambanana Tsiorontsoa Atsimondrano noho ny fitiavany magnano asa soa hatramin'izay moa ary mahita ny fahorian'ny vahoaka no antony nanosika Andriamatoa Aingo Harijaona Nofilalaina agnano an'izao kandida ho solombavam-bahoaka izao. Waratsika ny fanadedina. Androany Valmartsa 2022 no nanambarany filohan'ny fikambanana Tsiorontsoa Atsimondrano tamin'ny fomba ofisialy fa hirotsaka ho kandida solombavam-bahoaka ny tenany eo anivony ity distrika ity. Notsimpiany manokana nandritra ny lateniny fa ny fitiavany manasoa ny mpiarabelona nanosika azy anakaiky bebe kokoa ny vahoaka toy izao. Niainga tamin'ny tenany manokana izany ary nitoy tamin'ny fananganana ny fikambanana Tsiorontsoa ka izao maniry ny hitondra ny etaeta ny vahoaka izao. Voalohany aloha tsika tsy misaraka amin'Andriamanitra ary tsika matoky fa Andriamanitra no mandahatra amin'ny fiainantsika. Arak'izany anio Valmartsa 2022 no anambarako amin'ny fomba ofisialy fa hirotsaka ho kandida ho solombavam-bahoaka eto Atsimondrano ny tenako. Averiko hirotsaka ho kandida solombavam-bahoaka eto Atsimondrano ny tenako ary ady hatramin'ny farany ho an'ny vahoaka na hamozako ny haiko azy. Tsy natolotry ny antoko na natolotry ny fikambanana fa tamin'ny anaran'ny tenany manokana izany hoe kandida maleo tena tanteraka i Aingo Harijaona Nofilalaina. Antony tsy teo baikony ny antoko izy fa teo baikony ny vahoaka. Manana foto-kevitra hijoroany ny association teo zay nahafilohana manompo vahoaka tsy mijery tsy baikony ny olona tsisy antoko mibaiko anay fa ny vahoaka no mibaiko anay amin'ny asa ataonay. Asa sosialy maro no efa nataony Nofilalaina tao anatin'ny 10 taona izao. Nanomboka tany amin'ny Pray Vodirindrina, ny Pray Fokontany, ny eo anivon'ny commune ary izao efa mipaka amin'ny distrika izao. Isan'izany ny fanampiana ny ray aman-dreny amin'ny fampidirana ny mpianatra, ny fanampiana ny fiangonana, ny fanamboarana foto-drafitr'asa maro toy ny sekoly, ny lalakely sy ny maro hafa. Teny filamatra izoroany raha teo ny hoe hiara-handroso ho amin'ny tsara isika. Lafiny sosialy kosa indray manangisahirana anjato noho ny zarana lamba firakotra teny amin'ny Fokontany Ambohitsoa ao anatin'ny boriboritany faharoa tamin'ity andro niany ity hetsika ara-tsosialy mba ho fitsonjovana sy fanampiana ireo mponina sahirana indrindra ho amin'ny fiomanana ao amin'ny fidirana amin'ny vanim-potoana ny ririnina moa izao natao izao tanjona ny fanomezan-danja ny manangy indrindra fa amin'ny fanomezana tombony manokana ho azy ireo. Vaovao tanteriny Germain menjanary. Body fotsy miisa dimanjato no nozaraina ho an'ireo olona izay hita fa sahirana ara-pivelomana teny Ambohitsoa androany. Raha ny fantatra dia notsongaina tao anatin'ny Fokontany miisa 420 eny amin'iny commune iny no nozaraina ireto lamba firakotra ireto. Hetsika izay niarana tamin'ny antokotiko Madagasikara boriboritany faharoa sy ny solombavam-bahoaka teo aloha ity hetsika ara-sosialy ity izay isan'ny tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy. Manana ny lanjany eo anivon'ny fiarahamonina ny vehivavy ka tsara raha toka misy ny fanomezana sy ny soa ho azy manokana hoy ny solombavam-bahoaka teo aloha Stanislas Randrianarsoa raha niresaka mahakasika izao hetsika ara-sosialy izao. Vehivavy tena manana didy lehibe na fiarahamonina na tokantrano atao izy ny zavatra mitana rolona ngezabe tsika lehilahy moa variana mandeha mitany sy ny tany aminy fa izy ny tena misahana ny tokantrano sy ny zaza sy ny rehetrarehetra kakinamy ka noho izany tsy nataonay ambany zavatra noho izay zava-dehibe omena ny vehivavy izay dia izay ny hetsika nahatonga anay
mboanalina sogadinana ny valimasa famesamboninahitra sady fisaorana hetsika ataon'ny vehivavy mafy raha mbola misy ny hetsika solopely dia tsy maintsy mamia raha ohatra zao voalohan'ny taona dia misy solomboandeko tia valimaritra dia mba misy zavatra fahaterovana sogadinina tamin'ireny ny zazany sy toa ny ray aman-dreny sokonjoko izay ny mianazahany. Zava-dehibe ny tahaka izao ho ireo mponina eny antoerana izay nisitraka ireto fanomezana ireto. Efa manakaiky raha teo ny vanim-potoanan'ny ririnina koa dia isaorana ny mpanome. Raha ny fantatra dia santatra mba avarano ihany izao ny tontosaina androany izao fa mbola itoy ny fijerena ny sosialim-bahoaka tahaka izao eny amin'iny faritra indrindra fa ao anatin'ny boriboritany faharoa. Ny fifanampinina amin'izay kely ananana no tena zava-dehibe raha nanambaran'ireo mpanome sy ny mpikarakara ny hetsika. Dia iny ihany koa no nandesintsika namarana ny fampahalalam-baovao teto amin'ny fahitalavitra MBS tamin'ity andro niany ity. Isaorana anao tompoko lay sy tompoko vavy nagnaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka veloma mandrapitafa ao amintsika jiaby indray ny tenako ho amin'ny manaraka indray samby tsara tompoko.